Alléluia. De makasitraka tsika rehetra miarabantsika rehetra indray izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity a. Dia manana fiadanana tokoa amintsika rehetrarehetra izay tratrantso anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambinana izay rahanao amin'ny fandarana handramaka izao a. Dia ny Aki radio, ny Aki mediary mpikambana ato anatin'ny gropy izay maharesy sy ny vavaka fiambinana dia tahian Jesosy tsika rehetrarehetra. Fa alibe indray mahitanao eto androany a dia matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Fa alibe mahitanao reo satria ny rian-doza indray tsika nitahian'Andriamanitra, sandrin'Andriamanitra, ny tantana tapavory tsika, halleloia. Misy tsara noho izany ve ravana malala. Fa ilay mahitanao ary miarabanao manokana raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto a. Dia za te teny aminao tsy diso adresinao raha tonga eto. Fa raha andeha atory ianao zao a, dia tena hoe fampahirezana tenin'Andriamanitra tampitapy, zany no henonao alohan'ny atorianao a. Tsy zany ve ny zavatra tadiavintsika ravana malala. Efa ny tenin'Andriamanitra androany. Hitory filazantsara, hifampahery, halleloia. Dia matoka aho fa tsy taka ny idiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity a. Raha kivikivy ianao mahery ianao miara eto ary raha ketraketraka ianao hitraka mihitsy ianao raha ambanimbany fononao tena ianao ilay olona vonina hiatrika ny rampitso a amin'ity androany ity ka dia tahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Dia maretatra amin'ny farany fa hiaraka tsika amin'ny adiny iray sasany eo a, hivavaka tsika hiaraka amin'ny anabavy Rodina rehefa avy eo a. Hihaino ten'Andriamanitra hiaraka amin'ny anabavy Zokifelina Rakoto a. Dia vavaka ho an'ny firenena ho araka amin'ny anabavy Berta. Za moa eto ihany koa melaberatra ny toriteny rehefa avy eo a. Mbola hira koa tsika ao anatin'izany ianao hira anankiroa mahafinaritra tsika. Dia maharetatra amin'ny farany. Dia Jesosy anie hamangy ny fotsika rehetra tany tokantrano any a, ny fiadanan'ny tompo aminao a sy ny ankonanao. Tahian tompo anabavy aina niditra voalohany teto androany a, raha latojina arakaraka azy a. Izay analina teneniko eto zany dia raha lehilahy izy dia tsiko rahalahy moa, raha vehivavy izy dia tsiko rahanabavy a. Rasoary malala, Emelovli, Rodine, Erika Araka, Mamsoandry, Rolianisha, Yama, Olgaran Orso, Elisa Tsiala, Mamsoandry, Ajaskapatichi, Marie Gilda, Olgaran Orso, Emelovli, Bert Sava, Rodine Marie, voateny foana, Angela Io, Jotina Tafitaso, Tina Rakoto Arzaka, Jenny Rabary, Eliane Patricia, Jonatana, Zina Teoda, Saondra Raza, halleluia. Lala Selina, Neira Keron, anabavy Cotre io a, Marijo, Beky, Lantonirina, Marie Rafa, Mampionina, tsika rehetrarehetra, fa alibe izay mahita anareo a, dia misaotra anareo tonga eto. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao tsika aloha hivavaka tsika ho an'izao fandarantsika izao. Ka andao ampandrotsika ny anabavintsika Berta, azafady izy no hivavaka ho an'ny fanombohana fa ny famadikana fa anabavy Rodina ny afarany a. Andao ampandrotsika ny anabavintsika Berta avy any Koweït a, izy a no hivavaka ho an'izao fandaran'izao. Tahian tompo anabavy Berta. Tahian tomposika rehetra mbola faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, hiara hivavaka isika nomboantsika izao fotoam-bavaka izao. Ary Andriamanitra tomponay tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra anao Jesosy malala noho ny fitantananao anay, noho ny fitiavanao anay, mbola nahatatraranay izay fotoana hiarahanay iombom-bavaka amin'ny alalan'izao vavaka fiambenana Aki radio izao. Tsy ny herinay tsy natanjakay tompo fa noho ny hery avy taminao, noho ny fitiavanao anay sy ny famindramponao izay nomenao anay tsirairay avy, mbola nahatatraranay izao fotoana izao. Indreto izahay Jesosy malala manatona anao. Indreto izahay Andriamanitra izay mangetahentany amin'ny fihainoana ny teninao masina. Rakofony rana mahery ny fitaovana rehetrarehetra izay handeha natanterahana izao fandaharana izao. Ary omano Andriamanitra ny foampanahin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao androany, ny teninao masina, ny fanahy masina no mitarika azy. Tendre ny lelany Andriamanitra ahirato ny masina, dia ny fanahy masina no mitarika azy hanazava ary hipaka ao anatin'ny fompiany tsirairay avy izany teninao izany. Ary ny vavaka izay hasandraka eto ho an'ny firenenay tompo Andriamanitra, ny fiderana izay hataonay amin'izao fandaharana izao dia ho fanomezana ny voninahitry ny anaranao masina. Ary manondrafo aminay ianao. Raha misy izay nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, mifona eto anatrehanao izahay ka mamela ny fahafanay.
tsy miafiny aminao koa tompo ny connexion ny tsirairay aby ndesinay mifandray aminao am'izao fotoana mivavaka izao dia anao Andriamanitra no hameny ny connexionnay mba hafahanay hiheno ny teno masina hifandray eto anaty hanao mitenena aminay androany Andriamanitra milatsa eto ana fanahy masino fa mangetaheta ny fonay sy ny fananay tsirairay aby reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy no metrahana izao vakoka izao misaotra reo misaotra fanahy masino haleluya amen Alléluia. Misaotra ny anabavintsika Bertsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny fanombohana izay dia tahian'Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao. Halleluia. Mino azy hatritra aloha dia andaontsika aloha anao hira anankiray hitsaoka an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra isika. Hifantoka amin'izany moa ny toritentsika androany dia andeha ataontsika izany hoe za te hitsaoka anao Andriamanitra. Tsy hoe hitsaoka andeha handositra ny dikan'izany fa te hitsaoka anao amin'ny voninahitra anao, hisaotra anao lalina be mihitsy. Dia ao aorianan'ity hiritentsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny zokintsika felana rakota avy eto Frantsa. Ndao ary meno finaritra ao anatin'ity hiritenao maka baiboly maka stylo maka taratasy dia hiain'ny tenin'Andriamanitra avy hatranytsika meno finaritra ary.
teneny mahakalazanao teneny mandrandra manandratra anao ato fa ianao no mendrika an'izany mendrika ianao tompo fiderako anao fitiavako njakao fa ianao mendrika Halleluia. Totran'Andriamanitra eny amin'izany hira izany a. Mila manandratra an'Andriamanitra tsika. Ary tahaka izany mihitsy a. Mombamomba an'izany a, mahakasikasika an'izany a, no toriteny hoenontsika eto a amin'ity androany ity. Mpandrotsika avy hatrany ary a, ny anabavintsika felina rakoto a, rehefa avy miaraba ny andro indrindra sy izay lasy fifaliana fita ary a i Preta Tinatina, Virginie Andomalala, Natalie, Alléluia. Dia tahiany Jesosy daholo nareo izay efa tafiditra eto a. Dia ndao ary hieno ten'Andriamanitra avy hatrany antsika, mino fa efa vonona ianao a. Ndao ary a, tahiany tompo a, zoko felana rakoto a, anao ny fitenenana. Tahiany tompo pastera, dia tahiany tompontsika rehetrarehetra. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana no izaran'ny tenin'Andriamanitra antsika amin'ity alina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika amin'izao alina izao a, dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Bokin'ny Salamo fahavalo amby roapolo a, andininy fahafito a, tapany voalohany. Izay mivaky toy izao a amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry eny ambony, fiantsoan'Andriamanitra hanafaka ny olony sy anameloka ny ratsy fanahy. Jehova no heriko sy hampingako, izy no notikehany foko ka voavonjy aho. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza sy manambara amintsika fa Jehova no hery sy hampingako. Tena zava-dehibe zany ry havana, zany Jehova hery sy hampingako zany. Ny amin'izao fotoana izao mantsy ry havana dia mifanohitra amin'izany teny izany a ny zavatra hita ankehitriny. Satria nahoana? Miezaka ny olona mampiasa ny herin-tsaina na ny herin-tsandriny mba entiny hanaovana zavatra anankiray. Dia ilaza izy sy rereny amin'ny zavatra vitany fa izy sy ny herin'ny tenany no ahavitany an'izany. Tsy tompoko ny valiny. Ry havana, ambarako aminao fa ao amin'ny Jehova ihany no misy ny fiainana. Mba sainy kely ange, anao ohatra anankiray nomen'Andriamanitra fahalalana ianao amin'ny zavatra anankiray ohatra. Dia ianao mieritreritra mafy fa ianao no tena mahay, tsy lavitra izany. Raha raisitsika ohatra koa hoe tena mahay mandrafitra izany ianao dia tena izany fanaovanao mandrafitra izany dia tena malaza be ianao, fantatr'olona be satria tsara be ny asa tananao. Ohatra hoe mandrafitra varavarana ianao na mandrafitra fanaka ao an-trano. Tena miaiky anao mihitsy ny olona amin'izany tsara tarehany sy fahaizanao manao an'izany asa tanana izany. Zao ry havana, zao anefa tsarovy tsara. Raha ohatra ka hoe misy tsy fahasalamanao tapoka ohatra, mety hoe
ny enjera tapika ianao mety hoe tapaka masinina tapika ny tananao, na koa tratra ny aretina hafa maro isan-karazany ianao. Move afaka ny mbola ireare ve ianao? Move mbola ho afaka hiteny ihany ianao raha toa ka hoe marary ambony fandriana. Ianao no tena mahay mandrafitra indrindra. Ry havana, tsy afaka ireare amin'ny fahaizana ianao. Ay ve le fahaizana anan'ny olona miakina amin'ny fahasalamany? Sa ve ohatra raha ohatra mbola tsy resy lahatra ianao ka ilaza fa noho ny fahaizanao no ahavitanao ny zavatra anankiray. Moa ve tena mahay mandrafitra ny olona anankiray ka afaka ohatra hoe mandray komandy izy amin'izany asany izany ka noho ny asany raha ohatra izy ka marary, lazaiko aminao marina dia marina tokoa fa raha tsy Andriamanitra no manao an'izany fahefana izany dia zava-poana sy misamidrivotra ihany ny zavatra rehetra. Tsy resaka afa-tsy fahasalamana aloha tsika eto fa zao mety misy ihany koa ny olana eo amin'ny fotoana, olana amin'ny toetratrandro, olana amin'ny fahafahana ara-bola. Fa izao ry havana, Andriamanitra daholo no manome an'izany rehetrarehetra izany. Na dia ataontsika fotsiny raha hoe voavahanao daholo izany olana rehetrarehetra izany dia tena izany teny anao fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra. Ohatra anankiray fotsiny hoe tsy misy mividy zao ny asa tananao, moa ve mbola sahilaza ihany ianao fa noho ny herinao no mampandeha ny fiainanao? Tsy ry havana, ao amin'ny Jehovah ihany no misy ny hery sy ny fahatanteran'izany rehetrarehetra izany. Fa voasoratra hoe izay rehetra miandry an'i Jehovah dia handroso hery ary elatra no iakarany. Hiazakazaka izy ka tsy ho reraka, andeha izy ka tsy ho sasatra. Izany hoe tsy afaka ilaza sy hiteny ny olona anankiray fa noho ny heriny na noho ny fahaizany no ahavitany zavatra anankiray. Tsy maintsy mila an'Andriamanitra tsika raha lasy ranabavy, raha vavy izany hamakivaky itsika an'ity fiainana ity, izay fiainana mihasarotra amin'izao fotoana izao. Fa izao ny tsarovy, voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanao fahoriana fa matokisa azy, fa za efa nahare an'izao tontolo izao. Noho izany ary ry havana dia mipetraka aminao ny fanontaniana. Iza no tikinao? Ny volanao sa ny fahaizanao? Sa ny fahalalanao olona? Sa ny harenanao? Fa taddio fa ny tenin'Andriamanitra aza milaza hoe fa voaozina izay matoky olona. Raha iverina kely amin'le ohatra tsy fahasalamana ny fahasalamana teo dia izao no izy. Raha ny fahasalamana fotsiny ohatra no mamely, tsy fahasalamana fotsiny tsy mamely ny olona anankiray dia potika daholo ny zavatra rehetra. Ry havana izay maheno izao onjam-pe izao, tsy afaka miala amintsika Andriamanitra, tsy afaka miala amin'Andriamanitra isika. Aoka tena amponao mandrakarivo ty teny ty hoe Jehovah ny heriko sy ampingako, izy no tikin'ny foko ka voavonjy aho. Dia ambarako aminao fa na dia mamaky ny lohasahaliko ny fahafatesana azy ianao dia tsy hampaninona anao izany. Na toy inona ny ositra sy ny amafin'izao fiainana izao, ny asatrizao fiainana izao dia tsy maintsy hivoaka mpandresy ianao. Fa voasoratra hoe fanjasantanako dia aoka adidiko ihany. Ary tsapanao ny manompo sy ny tsy manompo Andriamanitra, ny mandeha amin'ny herin'ny tenany sy ny mandeha amin'ny fomban'Andriamanitra. Ary izao ny tarovy ry havana, fa raha Andriamanitra ny mombanao, iza no atohatra anao? Tsy fisiana ve? Fanenjehana ve? Ady ve? Aretina ve? Tsy fanana taratasy ve? Tsy misy zavatra tsy Andriamanitra atao ry havana. Noho izany dia mifikira amin'Andriamanitra. Ataovy anatin'ny sainao sy ny eritreritranao fa Andriamanitra no mihazona
amin'ny zavatra rehetra ety an-tany. Dia amin'izay fotoana izay ianao iteny ao anatreh'Andriamanitra manao hoe Jehovah ny heriko sy ampingako, izy mitokiny ny foka voavonjy aho. An'Andriamanitra rerany amin'ny voninahitra. Amen. Alléluia. Saotra ny nanabavitsika felana rakoto izay mitondrantsika an'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra izany. Alléluia. Salamy fahavalo amby roapolo. Teko hoe misy idirany amin'izany rehetrarehetra izany mihitsy ny nitoritentsika amin'ity androany ity ary izany nahatonga antsika nanao andreny izy ireny hoe te hitsaoka anao salamy fahavalo amby roapolo andiny fafito. Izany hoe tomboko amin'ny andininy fahaenina dia vakiko ny andininy fafito. Alléluia. Izay mbola tsy narabaiko aloha dia tahian Jesosy hanitra nirina fifaliana fita Marie Gilda. Tsika rehetra izay any ambony any mety mbola misy tsitako tahian Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, salamy fahavalo amby roapolo andiny fahaenina sy fafito. Isaorina ne Jehova fa efa nihainy feon'ny fifonako izy. Jehova no heriko sy ampingako, izy no nitokiny ny foko ka te voavonjy dia mifaly ny foko ka ny hirako no hiterako azy. Alléluia. Amen. Izany hoe ity mpanompon'Andriamanitra ity ry havana. Davida zany nanoratra eto dia teny nanao hoe misaotra an'Andriamanitra satria naninona? Misaotra an'Andriamanitra izy satria. Alléluia. Nitondra feo fifonana izy, nitaraina izy, nivavaka izy. Alléluia. Teny zavatra nafinaritra dia izao. Nohenon'Andriamanitra ny feon'ny fifonany ary natsapy izy fa reny zavatra izay nitaraina izay nampahory azy reny ry havana malala ny nanafahana anazy tao dia tsy noho ny heriny na noho ny tanjany fa noho Andriamanitra izay nihain'ny fifonany. Alléluia. Dia tonga izy ilaza fa tsy heriny ary tsy ny ampingany no nahatonga azy ohatran'io fa Andriamanitra no nataony ho heriny sy ampingany. Andriamanitra no nitokiny ny fony, tsy nitoky tamina zavatra hafa izy, tsy nitoky tamin'ny kalesy, tsy nitoky tamin'ny soavaly, fa nitoky tamin'Andriamanitra na ny sainy na ny vatany na ny fony natoky an'Andriamanitra. Ary tsy mahagaga hozy Davida raha voavonjy ary ankehitriny lalana mitoy io dia mifaly ny foko ka ny hirako no hiterako azy. Alléluia. Izany ny zavatra mifanaranaraka ao amin'Andriamanitra. Manaty olantsika dia mitaraina, vavaka fangatahana, vavaka fifonana. Ao aorianan'iny dia mihaino Andriamanitra. Ao aorianan'ny Andriamanitra mihaino, tsy hoe mihaino fotsiny dia mijery fotsiny, fa mihaino Andriamanitra, mitodika Andriamanitra. Mandreny fitaraina kozy Davida dia nitodika izy ka nandreny fitaraina kozy Davida. Niandry dia niandry tao aloha ny fiandrasana, fa na niandro oviana na niandro oviana dia izao nitodika Andriamanitra dia nihaino na mihaino ny feon'ny fitarainana dia namonjy azy. Alléluia. Izany nge fiainantsika. Ianao nge fimbetabe nandalo an'izany ary za zao teteny aminao nandalo an'izany tsika tao anatin'ny 7 andro iny. Eto dia milaza aminao sahady. Alléluia. Milaza aminao vaovao lehibe sahady. Fa dia maro ny fijona vavolombelona izay voaray. Maromaro. Loatra hoe maro dia maro fa manjary ohatrany hoe manisy levira be tsika. Maromaro ihany ny fijona vavolombelona avy aminareo izay voaray. Tao aorianan'ny nanaovantsika ninetsika 7 andro ary namakitsika ny Jeriko tamin'ny sabata lasa teo. Ka raha ohatsika ry havana malala arak'izany tenin'Andriamanitra zany hoe isaorina izy fa efa nihaino fitarainako izy, feon'ny fifonako izy, nihaino antsika Andriamanitra, nivavaka tsika. Ary tsika nivavaka talohan'iny 7 andro iny, fa tsy hoe tamin'iny ihany tsika vao nivavaka, fa nisy zavatra nitarainana. Fa iny 7 andro iny ilay etsika nasian'Andriamanitra natao amin'izay tao aorianan'ny fiainana antsika. Dia nandeha tsika. Dia izy nitokiny ny fontsika tamin'ny finoana natanterantsika ny 7 andro iny. Alléluia. Voninahitra n'Andriamanitra
tsy teny zavatra be deabe satria misy aminareo indray ny itsorofaolombelona zahako eto de milaza vaovao mahafaly amintsika halleloia fa satria misy fijorona vavolombelona avy any aminareo avy aty aminay tsy nareo rery fa izahay koa tena ray fahasoavana valimbavaka tena renay zany hoe nepitany Jordana renay zany hoe tena tonga teo Gilgal misy zavatra mitsimbadika eo amin'ny fiainana misy zavatra nakodita teo amin'ny fiainana ary de namaky any Jeriko isika halleloia alefaso ny fijorona vavolombelona anao manaovy ianao raha misy aminareo eto taka ny ataon'ireo ankizy eo amin'ny gropy zay maresy amin'ny gropy misy gropy Gilgal koa matsy zao satria nisy aminareo reo izay nanatrika fifadikanana tamin'ny sabata de misy gropy atao hoe Gilgal zay mbola ao izy aloha amin'izao fotoana zao anao vidéo ina moa le vidéo nisy fotoantsika anao vidéo fanetanana de tonga ny olona andao mba anao vidéo ndray tsika anambarantsika ny voninahitry'Andriamanitra ilazantsika amin'ny olona fa tsy lany andro isika nanao andreny etsika reny ary de ho tonga eo amin'ny tsika hoe de mifaly ny foko ka iraiko ka ny hirako no hiterako azy tapany faharoa izy no hitokiny ny foko ka vovonjy de mifaly ny foko ka ny hirako no hiterako azy amin'ny fifaninana ilazana amintsika fa amin'ny sabata alina izao zany hoe amin'ny sabotsy alina manomboka amin'ny 7 alina de hiaraka eto tsika alimbavaka fiderana alpiderana amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny sabata zany alpiderana manomboka amin'ny 7 alina isan'andro tsy misy ifandarana io ny amin'ny sabata alina fa misy amin'io ary de ho hitanao fa anao alpiderana fiderana manaka-danitra isika ao anatin'io alimbavaka io eo zany tsy isira ohatran'le nataontsika maly alina tsony hoe para tsy sedraina tompo tsy alefantsika aloha zany zany fa fiderana ny hirako no hiterako azy ira fiderana daholy miaraka amina fijorona vavolombelona misy efa tonga aty aminay zao ny vidéo halleloia misaotra an'le raha lahy-kely tonga de izy na tonga voalohany vidéo anaova vidéo nareo na tsy mbola momba reto ary nareo fa natsapinareo tao amin'ireny ka te ame voninahitra anareo azaveko anao mantsy hoe fa maninona no ame voninahitra n'Andriamanitra nareo raha anao vidéo tsy ny akira deo ny isaorantsika tsy ny akira deo ndray mantsy misy olona somary ratsy fandray ihany isy fotoana zao nareo rehefa le nanao an'iny fanetana iny de nisy taminareo tena misy nareo misaotra nay tokoa hoe misaotra nareo mivady misaotra nareo mivady tamin'ny fanakarakarana zao an'izao de ohatra somary misy olona voakasika voadona ihany ngamba de fa de misy olona miteny eny de aza dino Jesosy ohatran'ny hoe zay zany isaoranareo fa Jesosy tsy isaoranareo ka tsika misaotra an'Andriamanitra halleloia fa zay koa nefa misaotra anareo manaraka an'ity fandarana ity de nareo koa nisaotra anay halleloia nareo koa nisaotra anay nikarakarana zay koa nisaotra an'Andriamanitra na mety olo-tsaina tamin'iny halleloia ka azo atao manairinareo zany raha miteny olona de misaotra an'izy mivady fa mbadika zany fa misaotra an'Andriamanitra zadinareo misaotra an'Andriamanitra ary nay raisinay fisaoranareo fahalalam-pomba raha teo ny fisaorana tsy hitako zay mahaolana an'izany mba misaotra anay nareo zay koa zao mba misaotra anareo fahalalam-pomba zany de raiso ny fisaoranay raisinay koa ny fisaoranareo fa isika rehetra amin'ny alina samy mitondra ny satrobonahitritsika atsipitsika eo tongotry ny tseza fiandrianana ame voninahitra an'Andriamanitra isika rehetra amin'io amin'ny sabotsy alina io raha misy aminareo zany mba teraka an'io andininy fa fitapam-fareo de mifaly ny foko ka ny hirako ny hiterako azy anao hira ihany tsika eto fa le hira zay eto de ny salamo nisy fotoantsika lay andro zay nanao torotay momba ny salamo de nanana salamo na finaritra be daholo na rehetra tadinareo zany samina mbola ao amiko daholo ny salamo nisoratanareo rehetra nareo reo nanoratra salamo tao daholo tam'izany zaho ihany zao mbola tsy teo fa mino fanoratra salamo izy amin'ny fotoana io na tsy hanao vidéo ary nareo tsy maninona sotra nitranirina na tsy hanao vidéo ary nareo mino fa amin'io fotoana io anao commentaire nareo isotra an'Andriamanitra fa ho anareo izay mazoto ka terepanahy tadidio fa Andriamanitra ravana malala ny fijorona vavolombelona ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ravana de manosika an'Andriamanitra an'iny mbola anao bebe kokoa ndray raha anao vidéo zany nareo teo zao nisy olona tsy netanina koa izy tamin'ny herinandro iny to de niteny zaho izy mba hanao vidéo mba mety alefaso ako ho an'Andriamanitra reny de nanao izy misaotra anareo raha amin'io zany nareo anao vidéo hijoronareo vavolombelona hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra aza menatra ny amin'ny filazantsara aza menatra alao koa mba fantatry ny olona halleloia alao koa mba fantatry ny olona
halleloia tonga avy eto anabavy zao ihany zao za moa zany mba te hafantatra ny anaranao fa tsy mety tenenao mihitsy hoe za ihany zao a sa zay mihitsy ve ny anaranao a lasa zay foana no fiantsoko anao fa raha sino anarana io zao tatso anisy hoe zay manara Marie Charline raha tadidinareo artizanay varotra ara-malagasy ngamba izy de artizanay de teneny hoe Marie Charline anarana de arapaina hoe Marie Charline de zao ihany zao koa zao raha mba fantatra hoe izy ny anarany a de atsonay amin'ny anaranao anao rehefa eto a tsy hoe ratsy akory le anaranao fa le hoe zao ihany zao zay mba tianao fa tsara koa raha mba fantatra ny anaranao de ho avy eto tsika eto zany tena tsy maninona revana jorova volombelona anao fa nanaraka an'le fito andro anao de nitahin'Andriamanitra inona moa ny olana k'izay bitsika ety zavatra mariny halleloia zay ke zavatra mariny alao mba ho hitan'ny olona ozy Elisa zafady aoka ho fantatry ny olona fa misy fiandriamanitra velona eto amin'ny Israely halleloia alao mba fantatry ny olona na ivadinao io ary gaga mba hitanao amin'ny telefona raha io mba atao fantatry ny vadinao halleloia atao vita ny vadinao ry havana malala fa tsy lany andro ianao mijery ny telefony itsaky ny amin'ny 9 hatramin'ny 1 a hatramin'ny 10 sasany a aoka ho fantatry ny olona halleloia amen de raha misy aminareo zany mazoto zay ke tena keto tsisy hoe vahiny tsisy hoe ianona vahiny tsika rehetrretra samy eto io zao raha nabavy beky zao reo anao izy zao halleloia tsisy vahiny tsisy tota de na ihany na ho raha zao ohatra anao a raha nisy tany de mandefasa amiko manao vidéo 2 minitra raha be indrindra 3 minitra satria ho maromaro amin'io mantsy de mba hatambatritsika izy a de tsika ataotsika souvenir efa nisy zavatra ohatr'izao Jesosy teo amin'ny fiainako halleloia de hanoratsika de mifaly ny foko ka ny irako ny iderako azy halleloia amen io mihitsy ny ataotsika titrale alim-bavaka tsy maninona de mifaly ny foko ka ny irako ny iderako azy de alefa so amiko azo atao mihoatra ny 3 minitra mba miangavy satria manjary lava be tenenina fotsiny hoe zaho tena ame voninahitra an'Andriamanitra so nge ravana malala tsara fantatrao isika maky salamo 2 ok kely eo any salamo 2 andininy 7 anao izy ny ten'Andriamanitra kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderany Israely hitanao Andriamanitra ny zavatra io zao ro le anisy koa fa anao de atao vidéo de ataovy 2 à 3 minutes azo atao metra 3 minutes efa koa atao 30 secondes de alefaso MP amiko de amboariko ale amboarinay de ataotsika afinaritra be mihitsy ny fotoana io de invité ny havanareo namanareo hoe za hoe mba hisy eo amin'ity fandarana kely bititiny ity hoe fa mba ame voninahitra an'Andriamanitra teneno vadinao tsika ngery dada io vanimbavakeo nke azontsika tanatin'le 7 andro sa de atao an'izany hoe fa mba anao mba hijery an'io lehilahy ina de tsy pastera tapitrohatra io fa mba nampiasain'Andriamanitra io fandarana io mba atao anatin'ny 7 andro tsika nandray an'ity zavatra ity halleloia aza menatra halleloia de tsy menatra anareo koa Andriamanitra ary raha hainareo no misarangotra an'Andriamanitra amin'io sambory anatiny zany Andriamanitra hoe za Andriamanitra satria ianao masina mipetraka eo ambonin'ny fiderany Israely fa tena teneniko anao fa hipetraka eo ambonin'ny tokantranonao eo ny ray masina Israely rehefa manao fiderantsika de tsy aiza Andriamanitra tsy lavitra Andriamanitra fa eo ambony eo halleloia eo ambony eo de stomy am'izany stomy amin'ny fiderana ny fanatrian'Andriamanitra ravana halleloia ary mbola nitoy le izy andininy fa efatra ianao nitokiny razana natoky izy de namonjy azy ianao nitarainy ka afaka izy ianao nitokiny ka tsy menatra izy ka raha tsy menatra ianao raha afaka tamin'ny ady ianao ianabavy arisany ty tsy voatery tsy teo anao tamin'le 7 andro fa renao fotsiny tsika koa tsy hoe mandrangotra zavatra zay tsy atsika fa raha renareo hoe teto ianareo nisy zavatra voarainareo na de en ligne ary oporifotsika amin'ny olona fa tsy lany andro tsika eto halleloia tsy lany andro tsika eto isan'andro tsy lany andro ianao halleloia halleloia tsy lany andro ianao iloaritra ny foritra io tsy lany andro ianao io meganao lany atao am'izao fandarao tsy lany andro ianao halleloia kanefa masina ianao ry mipetraka ambonin'ny fidiran'ny Israely
Halleloia. Ary io efa tany ny olona tany aloha tany nanao an'io. Tsika koa anao fiderana an'Andriamanitra. Salama fahatelo amby folo. Ao na teny salama fahatelo amby folo andininy fahadimy sy fahaenina. Fa raha izaho kosa dia ny famindraponao ny tokiako, ho faly amin'ny famonjenao ny foko. Hira ho an'i Jehovah satria nanisy soa izy. Hirintsika amin'io. Halleloia. 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 Hirintsika amin'io. Hitanao eto zany hoe alim-piderana zany. Mbola teneniko anao koa ary. Amin'ny finoana koa ny teneniko anao fa mbola ambadiko alim-piderana io. Hoy izy Jesosy tamin'ny Natanaela. Fantar'i Jesosy zany Natanaela, fantar'i Jesosy ny momba azy. Ianao ilay Israely tsy misy fitaka. Tsy dia taitra be izy. Raha fantarina. Ianao nge Jesosy mbola tery ambany avy avy ianao dia efa hitako teo. Mbola tsy nifanena taminao koa Filipo dia efa hitako ange ianao e. Taitra be Natanaela toy izy Natanaela. Ianao tokoa ny zanak'Andriamanitra. Toy izy Jesosy. Satria hoe hitako ianao teny ambany avy avy dia izy hoe za tokoa ny zanak'Andriamanitra. Olazaiko anao izy Jesosy fa mbola hita mihoatra noho izany ianao. Za teneniko anao iny 7 andro iny ny fahasoavana nyraisinao tao aorianana iny. Mbola hita mihoatra noho izany ianao. Andonge hoetsehantsika anatin'ny alim-bavaka io ny voninahitra ny herin'Andriamanitra. Halleloia. Manomboka amin'ny 7 alina tsika eto. Halleloia. Hideran'Andriamanitra amin'ny alina ohatr' izao tsika. Fiderana, fijoroana vavolombelona hitanao fa afantsika amin'ny tena alina miavaka io. Dia ho hitanao hoe inona indray mbola tao ambady fiaina. Io nge ravana malala e. Io fahasoavan'Andriamanitra io nge ravana mitohitohy vakana io hoe raha hainao mandrangotra an'io, raha hainao misambotra an'io, mitohitohy vakana io. Raha natsapa hoe za Andriamanitra tena nandray fahasoavana Andriamanitra. Halleloia. Za halleloia. Andray fahasoavana dia ho hitanao dia mamezinao voninahitra amin'Andriamanitra. Azy hoe makikely zany hoe ny vadinay ato izy aleny teny hoe vadinay ato pastera maninona hono. Ny vadinay ato pastera dia efa miteny foana hoe aty hoenjy mihaino amin'ny pastera satria ato amin'ny salon foana ny mihaino. Dia izao lasa miara-mihaino amin'ny trano fatoriana. Ndry tehaka ho an'i Jesosy faly. Hiaritra ny rina. Halleloia. Faly be maheno an'izany a. Dia mampamangy ao amin'ny vadinao. Batiny ny anarany dia mba arabaina manokana. Tany tompo raha la vadiny anabavianitra ny rina. Faly be izay miaraka aminareo eto. Dia anao an'izay tsika. Izao nge ravany. Jereo tsara. Ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly. Tao aoriana ny vavaka. Fitaraina. Na fifonana. Ninninona. Dia tao aoriana ny vavaka. Nisy valim-bavaka. Fa tao aoriana ny valim-bavaka. Tsy ny onona. Zao ke teny amina olona vitsivitsy. Tsy ny onona ny olona. Be dia be ny olona mionona ao anatin'ny ao aoriana ny valim-bavaka. Mihidy ny vavany. Menatra izy raha hijoro vavolombelona zany. Menatra hoa. Tamintsika ato misy rahalahy kely anankiray izay. Ny azy hijoro ny vavolombelona na ilay pataloha fotsy hita azy ny azy. Mila pataloha fotsy izy any am-pianarana, any am-piasana. Dia izy dika na tsy hita izy nahita fa ny azy hijoro ny vavolombelona zany nahita na tsy hita. Halleloia. Na kely na be hijoro ny vavolombelona ravana. Halleloia. Tao amin'ny Baiboly tato jerenao Jona. Izay ten'Andriamanitra tsika. Jona avy nitaraina tamin'Andriamanitra Jona. Any amin'ny Jona toko fa roa nalefa tany anaty kibony hazan-drano izy. Izao ny soramandry ny namonjena ny Jona sy ny vavaka amatsotra nataony. Halleloia. Vavaka amatsotra. Vavaka amatsotra. Halleloia. Tian'Andriamanitra zany vavaka amatsotra zany a. Amen. Zo, rahala zo. Tany tompo rahala zo a. Halleloia. Maretatra amin'ny farany fa velona Jesosy. Halleloia. Namonjena ny Jona sy ny vavaka amatsotra nataony. Zao ny tenin'ny Jona ao amin'ny toko andiny faharoa. Dia ny vavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra tao ankibony hazan-drano. Jona ka hoe niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako ka dia namaly izy. Tao amin'ny fiainatsitany nitarainako. Dia neny feoko ianao. Hitretinao hoe olona le fany andava efa ny ankibony hazan-drano zany. Inona riavana no aviny zany. Tsisy ho avy ke zany riavana. Tsisy inona ny atenain'olona ny ankibony hazan-drano zany. Anaty lavaka ary zay fa mbola manisy napakatra. Fiaina hoe dia mieritreritra fa fiainana misy avenir zany olona ny ankibony hazan-drano. Nefa nareo eto be dia be aminareo. Tahaka na taloha efa ny ankibony hazan-drano ny fiainanareo. Halleloia.
halleloia vetsaka aminareo efa tany akibony azandrano fa mbola nitaraina na de efa tany am'le fiainana tsisy ninona tenaina ntsony aza mbola nenon'andriamanitra anisan'izao lehilahy hitanao zao tany amy toerana efa tena akibony azandrano ny a mety efa tsy kibontsy mety tany anatin'ny tsinainy mihitsy defa nipotika tany anaty vavony tsy fantatry fa zao hoe nenony nandreny fitaraina tany amy fiainatsita ngenony feoako izy misy aminareo ohatry zany eto fa ianao amin'io sabatala io de iteny manao hoe 15 fa iza de feo midera no etiko mamono zavatra tao fanatitra ho anao halleloia ary zay efa novoadiko de hofaiko any Jehova ny famonjena voatao arinan'izay itretinao ny niderany ijonan'Andriamanitra eto ny mbola nafahany nitarainana de any akibony azandrano azy de nidery izy niry izy inona moa ny avy ny akataony angamo afaka andoro fanatra ao akibony azandrano iza nisy afo iza nisy kitay fa netiny natao zavatra nataony fanatra de inona feo mide tao izy nira halleloia miderana andriamany tao anaty akibony azandrano te andole azana nary aza salebolebo izy nalohany tery amy tany maina ary Jehova nandidy le azandrano ka de nalohany hoe ny amy tany maina jona nitarena taminama le trondro tsy malevokanina tsy male ka ao anaty kibonao misy hanina mideran'Andriamanitra ao halleloia hideran'Andriamanitra tsika amin'io raha misy aminareo mbola eo ihany ny fideratsika an'Andriamanitra ndray indray hivoaka ndray alohan'ny azandrano zany ny olona rehefa tafavoaka revana fideranan'Andriamanitra halleloia fideranan'Andriamanitra halleloia efa narina antsika no tory teny amy teny anglisy de mba hain'ny vadanao zavatra teny antsika eto na mba adika ao aminazy ranabavy halleloia atsika eto matetika teny anglisy ny nanirantsika eto ary matetika teny anglisy reny adikatsika reny de reny hoe de fa mba manomboka soseo anazy reny de fa mafafatapatany zavatra resantsika ranabavy za ihany zao halleloia akoatra ny jona de jerenao konge any amin'ny exodosy inona reny nataony Miriam mpaminany vavy anabaviny Arona inona ndray zavatra nitranga any amin'ny exodosy toko fa 5 ny firanana nataony Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena izy halleloia ny firanana nataony Mosesy tamy sy ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina nitaraina izy tany Egypta teren'Andriamanitra ny fitarainany de nafitan'Andriamanitra ny ranomasina mena fa vao tafipita izy ny zavatra nataony voalohany naninona ny hira nanao firana halleloia nanao firana ary zao ny zavatra mahafinaritra tsy voatazona ntsony ny fiderana any amin'ny 12 ary Miriam mpaminany vavy anabaviny Arona de nitondra ny amponga tapaka tena tany hitondra amponga tapaka nareo raha vehivavy amin'io afaka afaka hitondra amponga tapaka tena tanany ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra amponga tapaka daholo sady nandihy tony soa meva sy lovely rehefa sabaty zay mandihy fa amahay mandihy reo ty soroka kely ry anabaviaina zany halleloia de maninona ao sisy tonga de fa miala ato mo vehivavy ny tena betsaka halleloia halleloia ato ny vehivavy ny tena betsaka ato ivoaka daholo zany nareo vehivavy vehivavy eto amin'ny groupe tany hitondra amponga tapaka aza dino ny amponga tapaka reo ao am'le vidéo iny ny amponga tapaka reo iny ny amponga tapaka etitsika iny halleloia halleloia amponga tapaka fa amponga tapaka tsy mihoatra ny 3 minitra fa tsy amponga tapaka lava be aloha amponga tapaka ihany halleloia de nivoaka ny vehivavy rehetrarehetra andiny firaika amby roapolo ary Miriam namaly reo lehilahy reo ka nanao hoe niteny zany lehilahy ry nira de namaly Miriam tsy nareo lehilahy rery zay koa tain'Andriamanitra halleloia miraha ho any Jehova fa avy indrindra izy ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariny tao amin'ny ranomasina hotsarovatsika amin'io alina io reo soavaly sy kalesy ny farapotika tanatin'iny 7 andro iny amin'ny herinandro tika nareo mbola hiaina fitahin'Andriamanitra mbola valimbavaka tsy valimbavaka nge no azotsika mandrapatonga n'izany ry havana malala sy ny ao arinan'izany misy ny fotoana hitaraina misy ny fotoana henon'Andriamanitra misy ny fotoana amalin'Andriamanitra fa ny atsika ny fotoana atsika apetrakitsika fa irahantsika ao an'Andriamanitra halleloia
Halleloia. Eto tsisy olana eto fa rolianisy miteny allemand, misy miteny frantsay eto, misy miteny anglisy eto. Halleloia. Amen. Halleloia. Avy ny fotoana anaovantsika an'izany. Halleloia. Zany ny olona ravana. Isaky ny avy Jefta, ndraiky tsika jery tantaran'ny Jefta. Rehefa avy niady Jefta, Jefta zany teto nisy ady ngeza be ho ataony iady amin'ny Amorita izy. Iady amin'ny ny Amonita. De hitany fa mafy le ady. Any amin'ny mpitsara toko 120 zany, 130. Ary Jefta ny voady tamin'ny Jehova ka hoe raha tolotra eo an-tanako tokoa ny taranaka Amona. De any Jehova zay mivoaka amin'ny varavarana tranoko hitsena azy rehefa miverina somatsara avy any amin'ny taranaka Amona ka ateriko fanahitrodorany zany. De nandeha Jefta nakany amin'ny taranaka Amona iady taminy ka herin'Andriamanitra koa le voady. Betsaka taminareo nge nanao voady za raha tena tain'Andriamanitra. Jehova volombelona raha tain'Andriamanitra amin'io. Zanao an'izao, zanao an'izao. Tanterao ny voadinao. De nandeha Jefta nakany amin'ny taranaka Amona sady iady aminy ary natolo Jehova teo an-tanany noho ninona noho le voady zay natao. Halleloia. Misy miteny arabo ato tsy adikan'ireo fandikadika hoe halleloia. Na manambady arabo nareo na manambady inona mety foana fa adikatsika. Misy mandika ny tenin'Andriamanitra rehefa vonona ny vavaky. Halleloia. De namely azy hatrany Aroera ka hatrany amin'ny akaikin'ny minita sy hatrany Abela Keramima de tanàna 20 ka be de be ny maty de resy teo alohany zanak'Israely ny taranaka Amona. Ary Jefta tonga tany Mizpa ho any hatraminy. Ary indro nivoaka ny zanavavy nitondra ponga tapaka sy mpandihy hitsena azy. Sady vavy tokana io. Itsika aloha tsy hiditra amin'le hoe Joshua Jefta tonga de kivy ny zanany vavy satria iny le ho atolotra ho an'i Jehova, tsy atolotra ho faty, fa atolotra takan'i Samuela amin'ny mpan'Andriamanitra mandra-pahafatiny. Fa le zavatra tiako atongavana aminao avy niady ny olona, nivoaka ny olona rehefa nisy fandresena de tsenain'ny vehivavy eny an-tanàna miaraka amin'ny amponga tapaka ny mpiady rehefa avy nandresy. Halleloia. Tsika amin'io ivoaka daholo tsika. Halleloia. Halleloia. Amen. Halleloia. De hitanareo fa amin'itsika tena hotsenaitsika ny fandresentsika. Hotsenaitsika. Ohatr'izany nge ny mahatonga an'Andriamanitra ny tena amin'ny Salamo 120 nge tao kejerentsika. Salamo 120 andininy 7:20. Ahoana hozy ny tenin'Andriamanitra? Hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitrodorana hoe faiko aminao ny voadiko. I Jefta tamin'io nanatanteraka an'le voady ihany fa tamin'ny ranomaso, tamin'ny fanenenana hoe takizay tsy no voady, fa isika amin'io hiditra ao an-tranon'Andriamanitra, hitondra fanatitrodorana hoe faitsika aminazy ny voaditsika, izay nitonon'ny molontsika sy naloaka ny vavantsika fony azo mpahoriantsika, de ateriko aminao ho fanatitrodorana ny matavy mba miseriky ny ondro lahy anatitra omby sy osy lahy io alina io anaovantsika an'izany. Mirehatra eto izy tena setroka hivoaka ny tranontsika amin'io. Isetroka tsy hita maso fa hitan'Andriamanitra andà satria andoro fanatitra velontsika amin'io sabata io. Halleloia. Halleloia. Tonga avy ianao. Afinaritra io fotoanantsika io. Hatramin'izay ianao manao alim-bavaka an-dranomaso. Hatramin'izay ianao manao alim-bavaka kotsakotsa an-dranomaso, mivavaka ho an'le adinao, mivavaka fa itsika ho kotsakotsa an-dranomaso mpakasitrahana an'Andriamanitra, ho ranomaso mpakasitrahana sy ranomaso mpifaliana, ho tsembotsemboky ny fifaliana an'Andriamanitra. Halleloia. Satria avy nandresika ny olona rehetra tao amin'ny Baiboly rehefa avy Davida zao. Davida nge rehefa avy nary Saoly rehefa avy miady de vehivavy mitsena azy. Amin'ilay isany hoe Davida nafaty Saoly nafaty arivarivo fa Davida nafaty arin'alina. Isaky miveriny reo de raina. Isaky mivoaka reo de misy fifaliana ho an'Andriamanitra. Halleloia. Any amin'ny Samuela faharoany misy tantara maraparanantsika azy. Any amin'ny Samuela faharoany de nisy fotoana tsy teo a Israela be ny fiaran'ny fanekena. Zany tsy nisy fanatrehan'Andriamanitra zany. Za miny fa any ambadimbadika misy tokantranon'olona tsy nisy fanatrehan'Andriamanitra mihitsy. Fa tao anatin'ny fito andro iny niverina ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany ravana ny zavatra mahafaly indrindra.
Zany hoe fanatrehan'Andriamanitra ao atokantranonao eo amin'ny fiainanao zany. Zany fiainana tsisy fanatrehan'Andriamanitra zany na misy vola ray camion ary tsisy fiainana, tsisy fifaliana zany. Zany fiainana tsisy fanatrehan'Andriamanitra zany na misy vadina ohatran'ireny le mpiseho amin'ny film tena tsara tsisy fifaliana zany. Na feno ipokipika efa atosipotsiny ohatr'izao ny frigo anao mbola tsy mety midy fa feno ny sakafo fa tsisy fanatrehan'Andriamanitra tsisy na feno fiarakodia tsara tarehy ny tokontaninao fa tsisy fanatrehan'Andriamanitra tsisy nini. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra araka ny ilantsika iny no harena ambony indrindra. Ka teto Davida dia zao mpanjaka izy nana satroboninahitra izy nana sisa fiandrianana fa nisy zavatra tsy ampy. I Davida ry havana faly ihany izy tao alohany io, mizahatra mahafaly. Fa teto nisy zahatra tena nahafaly azy be ary teo nanaovan'i Davida zany fihetsika zany voalohany. Ny soramandry dia namondrana ny fiaran'i Jehova nakany Jerosalema. Tonga tao a Jerosalema ary ny fiaran'ny fanekena, fiaran'i Jehova. Inona ozy ianao zavatra nitranga? Zao efa kitsika andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny Samuela faharoa toko fahaenina, andiny faharoa ambin'ny folo. Ary nambara tamin'i Davida mpanjaka hoe Jehova efa nitany akonany Obed-Edoma sy izay rehetra nananany noho ny fiaran'Andriamanitra. Ka fanatrehan'Andriamanitra araka ny teko taminao io hoe efa nitoriako io teny io misy fotoana. Efa nitoriako io teny momba ny Obed-Edoma io. Fa natahorana ny fanekena tamin'izany satria heverin'ny olona fa mitondra loza satria nitondra loza tany amin'ny Filistina sy ny rehetrarehetra tany. Dia natahotra koa Davida sao dia hitondra loza ty aminy dia nataony tao amin'ny Obed-Edoma aloha izy tsy afaky ny andafa dia tsy maintsy natao ka sanatry maty dia mba Obed-Edoma maty. Olona madinika eo an-tanàna. Fa ela izy nitondra fahasoavana sy fitahiana avy eo any Obed-Edoma ry havana natao anatin'ny telo volana. Tahitra amin'izay Davida hoe eto aty ilay izy fa tena tena mitondra fahasoavana be ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia nalainy. Dia nandeha Davida ka napakatra ny fiaran'Andriamanitra tampifaliana. Avy tao hatramin'ny Obed-Edoma ho any an-tanànan'i Davida. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary efa namendry ny enina mpitondra ny fiaran'i Jehova dia namonomby zanak'omby mifaha izy atao fanatika. Ary Davida nitsinja andiny fahavatra ambin'ny folo mba hamareo amin'ny baibolinao. Samuela faharoa toko fahaenina andiny fahavatra ambin'ny folo. Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy. Tsy haiko aminao ohatrany zany nitsinjaka mafy dia mafy. Zany tsy mba resy lahatra mihitsy amin'izany. Hoe misy olona zay teny zaho izy raha vao le mandihy mihitsy am-piangonana dia efa tsy mety aminahy. Dia dia tsy mety aminao zany. Fa mety aminahy. Satria nety tamin'i Davida. Nakasitrahan'Andriamanitra. Dia mety aminahy. Halleloia. Halleloia. Tonga teo amin'izay. Nitsinjaka mafy dia mafy. Ry havana. Tsy haiko tsony hoe ohatrany hoe zany mitsinjaka mafy dia mafy. Tamintsika mandeha. Tsinjaka mafy dia mafy parenan'ny andro. Fady Davida tena tsinjaka mafy dia mafy. Noho ninona? Noho ny hafaliana. Nataon'ny fifaliana nitsinjaka mafy dia mafy. Ary nitsinjaka mafy dia mafy teo Jehova sady nisalotra efody arongony fotsy. Ary Davida sy ny taranak'isy rehetra napakatra ny fiaran'i Jehova tamin'ny oby sy ny feon'ny anjomara. Oby sy feon'ny anjomara. Halleloia. No hidirantsika eto amin'ny sabata alina amin'ny 9 alina. Paviny amin'ny ray satria maharitra adiny 4 moa ny live amin'ny Facebook. Dia ataontsika adiny 4 ilay izy. Halleloia. Amin'ny 9 alina ka hatramin'ny ray. Dia avy isika afaka mandeha matory amin'izay. Fa matory am-pifaliana hanofy hitsinjaka mafy dia mafy. Teneno Ramose, somary misaksa fa hanofy hitsinjaka mafy dia mafy tsika amin'ny tena hitsinjaka hanofy hideran'Andriamanitra ianao amin'io hoe. Halleloia. Ary noho ny tonga teo an-tanànan'i Davida ny fiaran'i Jehova dia nitsidika teo am-baravarankely Mikaly, zanak'i vava Davida, ka nahita Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehova ary dia nikizaka azy tao am-pony. Jerenao. Tsy kolovina. Ny azy moa mampifahasarotam-piara. Satria Davida zany niarana andita. Vehivavy tonga tabaka, Davida koa mandihy. Dia ny Mikala, any ny fahasarotam-piara koa azy nefa zava-dehibe. Dia tesitra izy. Nampidirina aloha ny fiaran'ny fanekena rehefa tonga tany an-trano amin'izay. Teo Davida moa tena zara. Ndraiky efa kitsika io teny io. Anapitra ny fiaran'i Jehova ny olona ka nametraka azy teo amin'ny fitoerany.
teo amin'n'laizana orin Davida itoerany ary Davida nanaritra fanatitrodorina sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehova ary novoatry Davida ny fanatitrodorina sy fanatim-pihavanana dia nisodrano vahoaka tamin'ny anaran'i Jehova tompony maro izy dia nomeny mofo ray sy hena ray didy avy ary afepam-baloboka ray avy ny olona rehetra dia ny Israely rehetra nalàna vavy ary izy dia samy nitany an-tranony avy amin'io tsika halleloia amin'io tsika tsy misaraka eto tsika raha tsy mifampisodrano halleloia za hivavaka mafy mihitsy amin'io Jesosy asio tsodrano ampidiny tsodrano ety ambavaka ety halleloia mendrika tsofina rano koa ianao ry havana mendrika tsofina rano koa ianao ry havana malala inona ny tsy efa niretanao teto niaraka tamin'izao fandarana zao niaraka tamin'i Jesosy tsika inona ny tsy efa niretantsika ady ve olana ve fa mba tonga koa ny fotoana hitsinjaka mafy dia mafy tsika ary aza matahotra ianao za eto ambavaka hoe Jesosy mba entinay ambavaka koa raha laharado mba hampidiny teny izy hamontsory teny fa mba hitsodrano koa amin'ny fotoana io tsy isanandro tsika tsy mandeha zavatra mandeha ho azy tsika raha tsy mandeha fahazarana zany tsika manao zavatra fa misika tena angataka mihitsy hoe Jesosy fanay masonao Andriamanitra tena ampidiny teny ahako amin'ny hamontsory teny any amin'ny fara-panay any tena ifampisodrano tsika amin'io halleloia amin'io alim-bavaka io ary Davida raha mba nody nity koa mba hitsodrano amin'ny akonany mba tonga koa zany Davida hitsodrano amin'ny akonany fa mikalana zanaka vaviny Isaoly nivoaka itsena Davida ka ny hoe akory ty voninahitra ny mpanjakan'ny Israely androany ilay nanary lamba ankeo teo masony zanaka vaviny mpanompony tahaka ny adala manary lamba ka tsy manan-kenatra tanao isika ty sika le mideran'Andriamanitra reny izy ny le adala manary lamba tsika ry havana Davida tsy nanary lamba ny tena marina Davida ary nitafy rongony fotsy fa le fiatsika Davida le nandihy zany Davida nandihy tsy nanao an'ireny le hoe fandihy tsy motiny reny ny dikan'izany na azo ataony mandihy manome voninahitra an'Andriamanitra halleloia zany verana Bavelisa adiniko ianao tamin'ny sabata tena mialatsiny aminao raha izany ay tsy nety tafiditra avy akeo adiniko ay tsy nety tafiditra anao fa tsy hoe adiniko efa manana application anankiray koa tsika omeko anao rehefa aveo de manao essai tsika rehefa aveo akoatran'ny Zoom misy application ray indray ifampiresahantsika atsika finaritra be mihitsy io halleloia fa nareo rehetra aloha manaraka eto amin'ny jotra anarahana zao tsisy miova iny halleloia zao le havana malala i Mikala rehefa nahitany Davida nitsinjaka de niteny hoe nanary lamba tsy nalala menatra ny tena marina ny tsindry teto fa teo masony zanaka vavy ny mpanompony asarotam-piariny anazy tanao asarotam-piariny ny Mikala fa Davida voalaza ny ten'Andriamanitra fa nitafy efody arongony fotsy sady nandihy isika zany raha mideran'Andriamanitra tsy hoe tsika tsy matotra tsy hoe tsika tsy motina tsy hoe tsika tena olona tena hoe misy fomba fiteny tamin'ny mbola kely taloha hoe dimbaka tsy haiko nareo nahinao zany hoe dimbaka avy any am-pamarina dimbaka ny filazan'le tsy lalam-boty reny tamin'izany tsy tsika ngery havana ka andika hanao zavatra hafa na tsy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra fa ao anatina fahamasinana zany Davida nitsinjaka mafy de mafy fa Davida nitafy efody arongony fotsy fahamasinana ka tsy resy lahatra zany ianao za metrehitra vao misy batery na misy aponga tapaka de hoe tsy fahamasinana fa ny zanak'Israely aponga tapaka tokotokotoko hira fiderana daholo tsika tsisy hira malemilemy zany eo amin'io fiderana tsy misy ohatr'izany amin'ny sabata zao aloha nazaveko anareo izao ihany zao tsika rehefa sabata akoatran'ny fotoana irahantsika rehetrarehetra eto amin'ny en ligne eto zany live eto manomboka amin'ny folo sasany zay manao commencement ny ankizy eo amin'ny groupe zay maharesy ka za misy zay mazoto miaraka aminay de miara manao anay an'le ino ty izy ty lay commencement de Zoom ny ampiasaitsika na le application vaovao Team Link no anaran'le izy de ho ampiasaitsika zay de miaraka eto ka anareo zany zay mazoto zay ko isaky ny latsinainy sy larobia zoma rehefa aoriana ny vavaka ohatr'izao de mbola miara mivavaka atao amin'ny sisiny kely any anatin'ilay application mifankahita taretsika de miresadresaka de raha misy atretina mivavaka de mifampitondra mivavaka de afinaritra be fotoana mba miaraka tsika eo amin'ny adiny ray sasany eo efa raha nabavy someva mitarika de matitra tsara adiny ray rehefa olokavandra re de mbo somary misy resaka kely arakaraky ny abetsakitsika fa sangisangy zany misy zany rehetrarehetra zany fa tamin'io ny vadin'ny Davida de nialina za zany miteny anareo
aza mialina olona mideran'Andriamanitra zany fa mifantatra ao Davida ny teny zao mivaly teniny ary kosa Davida tamin'ny Mikala teo anatrehan'i Jehovah zay nifidy no ny rainao sy ny ankonandretra ny nanendry ka nanendry ho mpanapaka ny Israely olon'i Jehovah teo anatrehan'i Jehovah no hitsinjahako hozy Davida tsy teo anatrehan'ny ankizy vavy zany raha matoty zahako no nanao an'izany fa Jehovah nanaovako andrery ianao raha hanao an'io ianao raha amin'ny sabata na ny video anao iny tsy ho anay iny tsy ho an'ny olona iny tsy akalaza ny tenanao tsy akalaza anay fa ataontsika ho an'ny Jehovah Andriamanitra ilay namonjy antsika halleloia ny video anao iny zany mieritreritra hoe pub ty fandarantsika ty tsy mila atao pub misy fotoana tsy de misy pijery misy fotoana be pijery fa tsy mila atao pub fa tsika manome voninahitra an'Andriamanitra halleloia teo anatrehany Jehovah izy nanao andreny ka teo anatrehany nitsinjahako 2:20 mba mario amin'ny baibolinao ty 2:20 ty ary mbola hivazina kokoa noho izany aza ka ataoko tsinitsinina ny tenako nefa hiaraka hanamboninahitra amin'ireo tovovavy natsoina reo kosa Davida nitarika fiderana izy teo fa tsy hoe Davida nitarika ny olona nanao foana ataovy an'ilay fandihanareo le tena fandiha manome voninahitra samy niandrandra ny lanitra tsy isaky jery hoe ty zazavavy ty zazalahy hoe ty Davida hoe ty ihany tsy isaky jerijery an'izany teo miandrandra ny lanitra sady mandiha Andriamanitra ianao no anton'izao zay no ataontsika amin'ny sabata ho avy zao sabatalina amboariny programanao teneno ramose mividy voanjo kely atsika de mividy sipsa kely dada de mba mividy fa hiaro torokely ohatran'le hijery baolina reny fa mihoatra lavitra io rakorako ohatran'ire misy baolina maty reny tsika amin'io satria ame voninahitra an'Andriamanitra alleloia omano ny jus kely analina tsika voisaraka amin'io am'ray raha mbola mahafinaritra mety asitsika lay fandroana eo nefa izahantsika eo vita amin'ny adiny efatra am'izay mba souvenir tsara ho antsika ka zay zany rehefa nahary mba fantatra 20 taoarinan'io falaza teny vany de tsy nanananaka atsony manampahafatany Mikala zanaka vaviny solo tsy niteraka atsony satria naninona satria no ny asa rotam-piariny de izy loha voalohany ndreny tsy nivoaka nideran'Andriamanitra faharoa Davida le mba nideran'Andriamanitra zay mbola nomeny tsiny aza omena tsiny ny fandarana andramoka izao fa hideran'Andriamanitra be mihitsiny amin'ny sabata alina aza omenao tsiny mba manaova ihany koa ianao mora tsy resy lahatra ianao de mangina fotsiny so sanatria ataon'Andriamanitra tsy miteraka mandrakizay eo tsy ho tonga aminao ane zany mandrakizay zay aloha nahazo Mikala fa sika tsy zany ny resakitsika eto fa ny zavatra ataontsika de zao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika hideran'Andriamanitra tsika satria mendrika an'izany izy atoka efa voarainao zay ten'Andriamanitra zay ho ny ten'Andriamanitra hoe Salamy 2:20 aza dininao le teo fa 2:20 afatelo azafady kanefa masiny ianao ary mipetraka eo ambonin'ny seza eo ambonin'ny fiderana Israely tsy seza tsony zany hipetrahan'Andriamanitra eo fa ny fiderana zay ataontsika ny hipetrahan'Andriamanitra eo ary le teny nentina vavy fianarakoto izay ataontsika titre n'io alimbavakitsika io de zao manao hoe Jehovah no erako sy apingako izy no itokin'ny foko ka de voavonjy de mifalo ny foko ka ny irako no hiderako azy halleloia ianareo rehetra zay lina am'zany zavatra rehetra zany aktivité rehetrarehetra etsika ataontsika te hanao iaraky ivavaka aminay ianao rehefa amin'ny alina latsinainy na larobina zoma te hanao hamonjy commencement ianao manomboka amin'ny folo sasany mbola tsy manomboka akory ny fandarana eto de tsika efa mafana be mihitsy anaty commencement vita koa ny eto rehefa le amin'ny efatra sasany iny manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 mbola misy fiderana be nge amin'ny groupe miaraka amin'ny mampioniny raha mba mahaliana anao zany mandefa 5 amiko ampidiriko ianao de miara mifaly io tsika na mbola tsy mety ny zoom anao tsy mety ny zavatra hafa ataontsika messenger tsy olana zany fa ny zava-dehibe ianao mideran'Andriamanitra ianao mahery halleloia de mahery ezy ianao amboariny programme anao fa tsika tena ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana mino fa voarainao izany teny zany maranako azy de Salamy 1:20 hiditra ao an-tranonao hitondra fanatitra hodorana hiditra an-tranon'Andriamanitra tsika amin'io fakasitrahana fotsiny mety amintsika ka de amboariny programme samita in'Andriamanitra mino fa anatin'ity tenao atsiarotsiaro eto Jesosy raha mbola velona de ny zavatra ataoko tsy amin'io sabato ihany fa noho ny zavatra rehetra zay nataonao raha mbola velona de zavatra ray ihany ny tena tiako atao hitsaokanao de mahereza isika rehetrrehetra mino fa voarainao ny afatra misotra betsaka any mba fianarakotsika atao anatin'izany tontolo teny zany satria nandrisika atsika andeha hanao zavatra fiderana ho an'Andriamanitra
fotoanantsika amin'ny sapatalina fidy raha naza ty vidéo zay vidéo vita de alefa amiko aty MP na WhatsApp na Messenger na mbola mail koa zay tianao fa mandevasa MP amiko raha tsy menatra ianao misy amintsika koa tsy menatra iseho any ve ny sariko de aza manao raha menatra fa tsy maninona akory fa be dia be koa ny tsy menatra ato halleloia de anareo zay tsy menatra Andriamanitra koa Jesosy koa tsy menatra anareo eo anoloan'Andriamanitra amin'izany fotoana zany de mahereza isika rery minapavorainao zay avatra tahin Jesosy daholo enoitsika de vavatsika avy eo halleluia halleluia anareo rehetra miteny reny angatahako mandefa MP fa tsy hoary hitako daholo ny commentaire nareo ne mba ampidirina fa MP daholo azafady fa tsy mahita tsy voavaky daholo ny commentaire ato misaotra tompoko natsanganao zanakao natsoninao ho zandrinao fa mbola mpanotao nefa nanolotranyai nawaianao inona mataoko jesosio inona mavaiko anao tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy zao tsika rehetra iara-teny raha mbola velona Jesosy raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao miantony fiziko itsaokanao amen Jesosy itsaokanao amin'ny andro rehetra Jesosy halleluia itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao anao tsisy fetra itsaokanao avanzany fomba fisainako ofonena namanao baomianao fianako ananao zay tinao atao maotamaianao amen Jesosy andao tatsika tamanao anatytsika Jesosy amin'ny fiderana hitaro ny foko akasika anao ny foko latsika hiteny raha mbola velona Jesosy itsaokanao foana zay Jesosy halleluia raha mbola velona koa Jesosy amen zao ny faniriko mitsaokanao miantony fisika itsaokanao halleluia sotra Jesosy halleluia amen halleluia
endravana malala ndao tena ataontsika opotsika zany tonombavaka zany ataontsika tonombavaka zany izy zany sy zany toriteny zany de tenitsika hoe Jesosy a raha mbola velona de zany ny faniriko hitsaokanao halleloia amin'ny androko rehetra hitsaokanao ho an'ny olona ohatran'ny Jonary avana malala izay efa tany akibony azan-drano ny fiainany efa tsy tokony hivoaka itsony rarin'izy raha nideran'Andriamanitra raha takandry Davida ry havana mba mpanjaka ihany fa tsy nisy voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny fanjakany tamin'izany fotoana zany rarin'izy raha hitsinjaka te hitsinjaka raha takandry Jefta ry havana malala ady tsy tokony ho resiny fahavalo tsy tokony ho resiny fa nataon'Andriamanitra resiny rarin'izy raha nideran'Andriamanitra rariny raha tsy voatazona tsony ry Miriam fa nideran'Andriamanitra ry havana satria ranomasina mena no nisokatra teo aminy ranomasina mena fa tsy hoe valam-pahary akory ranomasina mena za mino fa ianao io koa manan-javatra ianao andaotsika hideran'Andriamanitra andao ataontsika hitan'Andriamanitra mihitsy fa zaza endritsika ry havana malala tsy ny mangataka ihany fa ny makasitraka koa de zava-dehibe tsy ny mangatabavaka ihany fa ny mideran'Andriamanitra mijoro vavolombelona de zava-dehibe za mino halleloia fa anao tahaka anay ianao hoe za Jehovah-Andriamanitra mbola tiako indray ianao hitoetra eo amiko de ho asiako fiderana eto za Andriamanitra tsy ino fotsiny tiako hitako teo amin'ny fiainako fa mbola te hahita mihoatra lavitra noho iny ny dikan'izany de zao mbola ame voninahitra anao indray Andriamanitra atokatsika io amin'ny sabata arivo io sabata alina io hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra tena hideritsika tena anao vavaka fiderantsika hijoro vavolombelona tsika ary de zao tsy andeha atoloko tsika amin'ny ora tsy avotsitr'Andriamanitra ny teniny amin'ny alina io de andray tsodro rano isika halleloia sotra Jesosy sotra Jesosy voninahitra ane ho anao Jesosy dera sy ny ajany eo anao Jesosy zay matoky anao zay midera anao zay ary zay miandrandra anao zay sotra Jesosy petraka aminao zany fotoana zany petraka aminao isoranainao ny teninao zay tonga taminay androany Jesosy io isoranay anao satria avy aminao ny teny fa nahinao masina no nametraka amin'ny teny tao-bavanay tamin'ity androany ity natao anatin'ny anavavy rakoto natao anatiko de fa nahy masina ianao nametraka izany ka isoranay ny anaranao zany nangatahako aminao de tsy horitra eto amin'izao fandarana zao aty anatinay aty tsy horitra zany fiderananao zany Andriamanitra mandrakizay de amin'ny voninahitra anao ary amin'ny alina de tena hoe menay fotoana manokana mihitsy ianao toerana manokana mihitsy ametrahanay anao amin'ny alina io akasitrahanay tamin'ireo izay efa nataonao teo Andriamanitra ny am'soa zay nataonao ary tsy misy adononay ireny fa hiditra atraminao zay hitondra fanatitrodorana nefa nivoadinay aminao fony izay mbola azo pahoriana Andriamanitra fony izay mbola nitaraina Andriamanitra de niteny fa raha ho avy ny fotoana ho tahinao zay de ho avy hideranao zay ka io ny fotoana Andriamanitra etoka mibavaka amin'ny herinandro ity zay rehetra mbola tsy narevany mibavaka Andriamanitra de ho afanganonao zany fa samy mba te hijoro vavolombelona tsy andainga izay fa tena ny zavatra ny ainanay no teneninay za mitondra mbavaka manokana ho an'izay rehetra mety mbola miandry fipoahana izy amin'ny herinandro ity Jesosy io anao zava-magagy ianao de ho porofonao fa misy Andriamanitra eto amin'ny Israely ho porofonao Andriamanitra fa misy Andriamanitra mamaly vavaka sy meny vavaka eto amin'izao fandarana zao ary tsy lany fotoana ny olona eto tsy lany fotoana zay manompo anao eto Andriamanitra
misaotra Jesosy. Petraka aminao zany teny zany mba tsisy olatsaka na dia ray aza, tsisy na dia voray aza voatsaingiko ny devoly ilay vorona mpiaza fa moavy zato eny avokoa izany rehetrarehetra zany. Misaotra betsaka Jesosy dia erany aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay Halleluja. Amen. Hivavaka ao amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao miaraka mianabavy rodinina. Tahiny Jesosy ianao. Tahiny Jesosy etra manona fiadana tompo ao amintsika tsirairay avy. Mbola hiara hivavaka antsika hanapetraka izao fotoana izao. Jesosy malala faly dia faly ny tenany Jesosy malala amin'izao androany izao. Misaotra anao izahay satria noho ny fitiavanao anay izay nitantananao anay nandritra n'iny tontolo andro iny ka afaka nihain'ny tenina teto izay Jesosy izany Jesosy malala entinay hanomezana fisaorana ary ampifaliana izany Jesosy malala izany izay fitantananao anay izany. Ny famindramponao izay nomenao anay izany, ny fitahiana izay nataonao taminay tamin'ny androany ka mbola eto izahay Jesosy. Misaotra betsaka, misaotra Andriamanitra ankehitriny izay Tompo. Dia raha misy izay tsy mety tsy araka ny sitraponay nandritra n'izany Tompo, mamela izahay ianao Andriamanitra amin'ny reto izahay tsirairay avy. Raisy ny fonay sy ny fanahinay Andriamanitra hatolotra ianay izany. Ka aoka ianao Andriamanitra jery anay amin'izao fotoana izao. Izany Jesosy izay bebahana hatolotra ianay ka raisy Tompo. Ankehitriny izahay Jesosy malala dia hivavaka ao amin'ny firenenanay. Satria tianao Jesosy ny firenenanay izany. Miantsoantso anay ianao isanandro handeha hanompo anao Andriamanitra, handeha hideranao Andriamanitra, hankalazanao Andriamanitra noho ny fahatsarananao lehibe tokoa ny zavatra izay izany fahatsarananao izany Jesosy malala ary zava-mahagaga Jesosy izay zavatra vitanao Andriamanitra. Dia izany Jesosy malala entinay amin'ny reto Madagasikara-nay reto Jesosy malala apetraka eo am-pelatannanao izy ireny olona rehetra Jesosy amin'izao misy tsy salama Tompo any l'hôpitaly, an-tokantrano amin'izao Jesosy izay toerana misy azy Tompo apetraka eo am-pelatannanao izy ireny Jesosy malala dia mangataka anao Andriamanitra mba handeha mangy izy ireo ary hibitsika ao am-pony izy ireo amin'izao andro alina izao Jesosy malala mba hatsaro anao Andriamanitra, hatsapanao Andriamanitra. Lesy mahery tokoa ianao Andriamanitra, mpanasitrana, tsy misy zavatra izay tsy hainay atao Jesosy malala izay mahagaga tsy takatra ny sainay. Engane Tompo izy ireo Jesosy izay tsy salama amin'izao dia hazo fahasalamana ary hitodika eo aminao ary hanompo ana mandrakariva hideranao mba hazahoany izany fanasitrana, hazahoany izay fiadanam-po eo aminao Andriamanitra. Amin'izao misy problème Andriamanitra, engane hitodika eo aminao koa izy Jesosy malala mba hatoky anao fa ianao ilay mpanafaka, mpamonjy Jesosy malala fantatra izany olona izany amin'izao Madagasikara-nay izao. Ny olona rehetra Jesosy dia tsinjovo izay mbola variana amin'ity tany ity izay efa madiva ho farana zao Jesosy malala zavela ho variana. Ny olona rehetra Tompo engane samby hanompo anao, hanaradia anao Andriamanitra, hiaiky hanaiky anao Andriamanitra, hiala amin'ny faharazarana rehetra, hiala amin'ny fampitana rehetra. Tompo hapetraka eo am-pelatannanay izao mba hamirapiritra iny Madagasikara-nay eo aminao, hahazo famonjiana eo aminao Jesosy malala jery manokana ny fanahin'olona rehetra Jesosy ny fanahina masina hibitsika ao am-pony izy ireny. Ary jery manokana Tompo reto ireny namanay izay nihain'ny teninao reto Jesosy engane Tompo izay teny izay nafafiteto hamoaheny mba hirosy eo aminao ary tsy hiala eo amin'ny fanompoana sy fanaradiana Jesosy hirosy hatrany amin'izany fanompoana izany. Jery manokana izy reto Tompo ary apetraka eo am-pelatannanay izahay rehetra mangataka ny fanahina masina hombanay ary ny anjelina masina Jesosy
hitoby manodidina isan'ny tokantragnonay rehetra Jesosy malala ô. Ary raha hatory zahay amin'izao alina zao dia omey torimaso mamy am-pifaliana amin'ny fahasambarana ary hifoha amin'ny fifaliana amin'ny fahasalamana tompo ô. Apetrako eo am-pelatananao ary izay mangetaheta Jesosy anaradianao amin'izany sabata izany ingany tompo anahan'ny fotoagna malalaka azy mba hafahany hanao izany izay hijoro vavolombelona ingany tompo hanahana tanteraka izany izay hitahitan'izy ireo noho ny fahatsarana izay nomenao izy ireo tompo. Apetrako eo am-pelatananao izao vavaka izao misaotra ray eo misaotra Jesosy malala ô. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka anabavy rodintsika taorinan'izany tao anatin'izany vavaka izany. Falibe zay niona taminareo androany a, falibe zay niraka taminareo a. Tapitra eto ny fandarantsika, fa fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahanao aminay tsy tapitra satria raha ohatra ianao hiditra amin'ny site web ny Aki Radio www.andramokaizao.com dia afaka mihaino hira ianao, hira fiderana, teny vazaha, teny anglisy, teny malagasy, teny mo isaky ny adiny 3 amin'ny 1 maraina, amin'ny 4 maraina, amin'ny 7 maraina, isaky ny adiny amin'ny 1, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 4, isaky ny adiny 3, dia amin'ny 7 maraina dia amin'ny 10 maraina. Raha pitso amin'ny 10 mandeha ao zany fandarantsika izany a. Ny fandarantsika androany mandeha ao amin'ny Aki Radio raha pitso amin'ny 10. Raha ohatra ianao tsy raina hatramin'ny voalohany dia afaka mbola menao indray ianao raha pitso amin'ny 10. Halleluia. Dia ny hariva koa tahaka izany amin'ny 1 atoandro, amin'ny 4 hariva, amin'ny 7 hariva ary amin'ny 10 ralina mbola misy toriteny foana mandeha andro aman'alina ny radio antsika dia mino finaritra fa natao analana fahanginana anao izany onjam-peo izany ary na 3G ary ianao vao misy connexion kely fotsiny ianao mahazo réseau kely fotsiny dia afaka mihaino ny onjam-peo Aki Radio fa tsy mila anona matanjaka be akory, tsy mila meka matanjaka be akory. Zay ny fotoanantsika teto androany. Raha tsy teto ianao dia nangingina teto izay fa mahireza ianao dia ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy dia inona moa ilay fanontaniana ny teneniny misy manao fanontaniana eto inona ilay rapitso, inona ilay hoe rapitso. Ny amin'ilay vidéo ataonareo zany zavakely fotsiny resaka vidéo. Le vidéo ataonareo dia vidéo fijoroana vavolombelona ny amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra taminareo na nahatsapa fahatsapana manokana nareo na valim-bavaka sy ny sisa atao anatin'izay 7 andro naovantsika ninetsika Gilgala iny dia ataonareo amin'ny vidéo fijoroana vavolombelona, tsy hoe mandihy na tsy mandihy fa fijoroana vavolombelona. Dia io tsy ho alefantsika amin'ny terinandro ty akory fa ho alefantsika ao anatin'ilay alim-bavaka. Tsy ohatran'ilay teo zany nisy fanentanana dia alefa meloa fa ity indray tsy alefa mihitsy raha tsy amin'ny alim-bavaka fa alefanareo daholo fotsiny ilay vidéo. Alleluia. Alefaso MP amiko ity ilay izy dia anjaranay mandamina izy dia ho alefantsika mandritra ny alim-bavaka ny fijoroana vavolombelona nareo rehetrarehetra fa farafabetsany 3 minitra fa nataonao 2 minitra ary ka vita ilay izy dia alleluia. Fa raha vao ataonareo mihoatra ny 3 minitra dia mety tsy afaka loatra satria ho maro dia maro mantsy izy dia manjary lany indray ny fotoana tsisy fiderana afaka ataontsika. Izay zany ny momba ny vidéo ataontsika amin'ny fijoroana vavolombelona. Tsy hoe olona efa pakety ihany ianao fa na vao tamin'iny ianao nanaraka natsapa fahatsapana. Eto zany ny fijoroana vavolombelona tsapanao teto no hijoroana vavolombelona amezika voninahitra an'Andriamanitra dia mahireza isika rehetra. Misaotra anao hatrany amin'ny fanentanana ny fandraisanao anjara amin'ilay fanapitsika ny sahirana ny amin'ny groupe Gamaliel satria dia tena ilaina tokoa ireny satria sady manentana anohanantsika ny sahirana ny ankizy sahirana amin'ny fianarana. Fa ohatra zao raha pitso atsika dia efa misy olona zao tsy salama, ankizy tsy salama dia ho tohanantsika izany olona izany satria tsy mora no ety manana eny amin'ny hôpitaly sady mivavaka azy tsika ho sitrana fa io moa ry havana malala na etsika mivavaka izy nefa any amin'ny hôpitaly ny dokotera tsy afaka tenentsika mihitsy hoe tsy mividy an'ilay vidina hofana chambre zany fa dia mba entina mivavaka ianao dokotera fa ilaina ny vola. Dia raha pitso atsika dia fanohana ankizy ohatra izany dia misaotra anareo hatrany. Ny vola izay alefanareo tsy ho an'ny fandarin'Andramoka izao fa etsika rapiana ny sahirana ny Madagasikara miaraka amin'ny groupe Gamaliel izay eto amin'izao fikambana izao. Ka dia misaotra anao hatrany misaotra anareo ny fahalala-tananareo anomezanareo an'izany fanampiana izany ny tsodranay aminareo dia onerin'Andriamanitra vizato eny anie zany arivo tsy manam-pataperana ary izay nataonareo amin'io kely io ireo madinika ireo dia tahaka nataonareo ho an'i Jesosy. Ka dia mahireza misaotra anao. Dia raha pitso raha mbola tsy tongany amin'ny raonandra Jesosy dia raha pitso indray tsika iona eto soma tsara dia samy tahin'Andriamanitra dia mahatory mamy vitanao ny anjaran'Andriamanitra dia samy
miarika tontolo andro mampinaritra tolona pitso. Tahin Jesosy mahery izy daholo. Amen.